Iasina, tompony andraikitra ara teknika avy ao amin'ny ONG Faravehivavy. Misy ny fiaraha-miasa izay iarahan'ny ONG Faravehivavy sy ny UNICEF, izany hoe UNICEF no mamatsy vola ilay izy mahakasika ny alphabétisation des jeunes et des enfants dans les 3 districts région Anosy. Izany hoe fampianarana mamaky teny sy manoratra ny ankizy sy ny vehivavy indrindra ireo iaran'ny herisetra dia ampianarina mamaky teny sy manoratra izy mba ho tohan'ny ny asa izay efa ataon'ny UNICEF ihany koa amin'ny life skills izany. Raha ny tokony misy telo taona no faharetan'ny tetikasa fa ny herintaona voalohany ity dia ho taona fanandramana ihany. Heures izany zareo eny amin'ny telopolo avy any amin'ny faritra telo Betroka dia Amboasary, Taolagnaro dia telo animateur iray isaky ny faritra dia ny tanjon'ny zareo ireo dia mpianatra zaza 1380 ao anatin'ity taona 24 ity. Izay zany ny tanjony. Madame Rasoa izay isan'ny mpampianatra no sady animatrice ao anatin'ny fampianarana ny olon-dehibe fa amin'izao izy miaraka amin'ny ankizy izay nisoka fianarana ka ny teknika ny fampianarana an'io zany sarotra be izy io satria mbola misy ny sasany tena filahina mihitsy amin'ny fampianarana anazy ny tagnany sy ny raha rehetra dia ny mamaky anazy zany tsy maintsy manoratra ihany koa mba hatadidiany ny zavatra ho vakiny sy hahaizany anazy sy ny vaky teny ihany koa fa ao anatiny koa ny mikajy mba hahaizany mamaky ny tarehy marika satria na mamaky teny izy rehefa tsy mahay tarehy marika kosa dia mbola voaveriveriny ny olona avao koa zany izy ireo ka sarotra izy io fa dia ezahana zany amin'izao fampifanana zao mba ho hainy mpampianatra tsirairay hampita anazy hatramin'ny psychologie ny fampianarana ny olon-dehibe dia ho hita ao anatin'ny fampifanana fiofanana izay ataony ho an'ireo alphabétiseur ireo.